Taonany songadina resika izao. 200 ny ponina eto Madagasikara dia tsy misitraka rano fisotro madio ary mihoatra ny 80 no tsy misitraka ny tolotra mikasika ny fanadiovana raha ny tatry ny USAID. Tafiditra anatin'ny olona namahatonga izany toe-tsaina sy fitondran-tenan'ny olona maro ireo olona amin'ny faritra ivelana Antananarivo no mbola manao maloto eny amoron-dranomasina sy eny amin'ny toerana tsy tokony hanaovana izany. Misy ny tetikasa vaovaon'ny Etazonia iarahana amin'ny ministeran'ny rano, fanadiovana sy fidiovana ranomaharitra sy madio izay anovana ny rafitry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana eto Madagasikara izay tohanana ny governemanta Amerikanina. Fanadadiana notrandrahan'ny Gracia Andriatsitoerina amin'ny sariny Ivrasata. Voasokajy anatin'ireo firenena tena sahirana amin'ny fisitrahana rano madio sy tsy misitraka tolotra mikasika ny fanadiovana i Madagasikara ho ny sapandrara Amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Natomboka androany ny tetikasa vaovao miisa roa tohanana ny governemanta Amerikanina rano maharitra sy diosera izay anova ny fahazoana rano madio sy fidiovana manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny USAID. Kendry ny fanatsarana ny fidirana sy fampiasana ny rano fisotro madio, ny fanadiovana ary ny fidiovana ho an'ny tokantrano ambanivohitra ny tetikasa rano maharitra. Hitondra anjara biriky amin'ny vokatra ara-pahasalamana maharitra koa ny tetikasa ao anivo ny faritra fito eto amin'ny firenena dia Ivadovavy, Fitovinany, Sofia, Betsiboka, Anosy, Androy ary Atsimo Atsinanana. Tafiditra anatin'ny tanjona ihany koa ny fanovana ny toe-tsaina sy fitondran-tenan'ny olona ho ny ministry ny rano, fanadiovana sy fidiovana. Nisan'ny mampiavaka ireto tetikasa anankiroa reto dia ny fanentanana ny sehatra tsy miankina hiditra ao anatin'ny fampiasam-bola amin'izany resaka rano, fanadiovana sy fidiovana izany ary fanovana ihany koa ny toe-tsaina sy ny fitondran-tenan'ireo mponina ao anatin'izany hoe mahazava-dehibe ny resaka fisitrahana rano fisotro sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ny tetikasa diosera kosa dia mikendry ny ampitombo hatrany ny fidiran'ny tokantrano amin'ny vokatra sy tolotra manara-penitra sy mora amin'ny lafiny fanadiovana eny an-tanan-dehibe sy ny manodidina. Tanan-dehibe 3 eto Madagasikara no hisitraka izany dia i Mahajanga, Toamasina ary Fianarantsoa. Ho an'ny Toamasina manokana dia mbola maro ireo mponina manao maloto eny amin'ny sisin-dranomasina sy eny amin'ny toerana tsy tokony hanaovana izany. Torak'izay ihany koa dia feno maloto eny amin'ny canal de Pangalana rehefa tonga ny fanadiovana azy. Misy fiantraikany goavany eo amin'ny fahasalamana nefa ireo loto ireo ho ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Dia zava-dehibe ho an'ny Tamatavy io. Ao anatin'io ihany koa zany no ilaina ilay raha ataontsika hoe raha manadio canal ohatra ny mpiasan'ny commune betsaka amin'ireo WC lotsorona ndresaka na ny kabonen'olon-tsotra zany no milatsaka ny anatin'ireny canal reny. Zany rehetrarehetra zany dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana. Ao Toamasina ihany koa dia mbola misy ny fièvre typhoïde. Zany rehetrarehetra zany dia vokatry ny ataontsika hoe fahaloton'ny rano sy ny manodidina ka zay zava-dehibe izy ity. Ny commune urbaine fa miara-miasa amina privé ihany ao anatin'izay resaka vidange na fosse zany fa tsy maharaka raha ohatra ianao androany mangataka hoe ho tonga le izy tena elaela vao tonga satria tiako lazaina zany ilain'ny Toamasina ty famatsimbola ity. Aharitra 5 taona ity tetikasa ranomaharitra sy diosera ity. Tafiditra anatin'ny paikady fanafainganana sy fanomezana ny malagasy ny rano fisotro madio ary fanomezana ny malagasy ny fisitrahana fotodrafitrasa mifototra eo amin'ny fanadiovana sy fidiovana ho ny ministry ny rano, fanadiovana sy fidiovana.